Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Fanontaniana apetraka rehefa handinika Soratra Masina. Izay indray havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tena tsara ny mamaky baiboly isan'andro, kanefa tsy mitovy mihitsy ny hoe mamaky sy ny hoe mandinika. Raha mijery ny Soratra Masina zao tsika any amin'ny Asan'ny Apostoly 7:70 dia miresaka ny amin'ny dian'i Paoly sy Silasy nakany Beria. Dia rehefa tonga tany zareo dia gaga satria ambara amin'ny 9:40 fa ny toe-panahin'ireo izy, izany hoe le kristiana tany Beria zany dia tsara noho ny tao Tesalonika satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny Soratra Masina isan'andro na marina izany na tsia. Kristiana niavaka ny tao Beria nanana toe-panahy tsara satria olona mazoto mandinika Soratra Masina isan'andro ary mametraka fanontaniana mihitsy hoe marina ve izany sa tsy marina. Ary ny dikany hoe mandinika dia tena hoe manadiady, mamakafaka, mandalina, mametraka fanontaniana, hampiarako. Izany rehetrarehetra izany no heviny. Ka raha ohatra zany ka hoe mamaky ianao dia tsy mitovy mihitsy ny hoe mamaky sy ny hoe mandinika. Ary izany mihitsy ny tanjona amin'ity vidéo ity, ny ampianatra antsika ny amin'ny hoe ireto ny fanontaniana tokony apetraka rehefa ohatra tsika ka mamaky baiboly mba hahatonga ilay famakiana baiboly ho tonga fandalinana Soratra Masina. Ary eto aloha ry havana dia teny hoe tsy resaka aloha mahakasika an'ireny hoe mila mivavaka, mangataka ny fanahy masina sy ny ohatran'izany, fa reny zavatra efa tsy maintsy ataontsika ireny rehefa alohan'ny hamaky Soratra Masina. Tsy tena hifantoka amin'izay aloha ity vidéo ity fa tena hifantoka amin'ilay fanontaniana fotsiny zany. Dia fanontaniana telo zany no ho ampianariko anareo izay tokony ho apetraka foana mandrakariva isaky ny mamaky Soratra Masina. Ny voalohany zany dia ny hoe inona no ambara eto. Izany hoe inona aloha ilay zavatra resahana eto. Ataovy azonao tsara aloha ilay zavatra izay vakianao, na ny teny izay hitao zany mety misy teny tsy fantatrao ny voambolana ampiasaina dia ataovy izay ahazonao tsara n'ilay izy. Ataovy izay azahoanao tsara ny fehezanteny rehetrarehetra. Aiza io zavatra io ny tantaraina, inona ny zavatra tantarainao, izavy ny olona resahanao anatin'ilay izy sy ny ohatran'izany. Inona zany aloha, zay zany aloha resaka fanazavana, explication aloha zany. Ataovy azonao tsara ilay izy fa indraindray tokoa ny tsika mamaky Soratra Masina dia tsisy azontsika akory ilay zavatra fa dia mandeha mamaky manohy ihany tsika dia ohatrany hoe nahavita toko anankiray aloha izay androany dia fa zay zany aloha dia fa vita aloha ny androany. Tsy izay mihitsy ny zava-dehibe indrindra. Ny zava-dehibe dia hoe azonao tsara ilay zavatra izay novakianao. Zay aloha zany ny voalohany indrindra. Azonao ve ilay zavatra izay novakianao? Raha ohatra ka misy zavatra tsy azonao dia ivereno kely mihitsy aloha ny andinin'ny voalohany na ivereno kely mihitsy aloha ny andinin'ny faharoa mba hahafahanao mahazo tsara ilay zavatra izay novakianao. Raha misy voambolana tsy azonao dia afaka ataonao koa ny hoe mijery dikateny hafa ianao amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy na amin'ny dikateny iombonana na katolika na ohatran'izany ahafahanao mahazo hoe ahoana no nitantarana an'ilay izy mba ahazoanao tsara ilay zavatra izay niresahana. Izay ny voalohany ary izay ny tena zava-dehibe indrindra satria raha ohatra ka tsy azonao ilay zavatra tantaraina dia tsy afaka hanohy ianao ny hoe handray lesona avy amin'izany. Ary izay mihitsy ny faharoa, inona no lesona azoko raisina avy amin'izany. Izany hoe eo indray ianao zany dia mba handray lesona. Izany hoe inona izany tantara izany zao raha ohatra zany ilay tantara ka miresaka amin'ny hoe misy olona niady tsy nifankatia dia ny lesona azonao tsoahana zany dia hoe ny ratsy na hoe miteraka zavatra ohatran'izao ny ady na hoe izao ny voka-tsoa azo avy amin'ny fitiavana. Ary izay zany ny hoe jerevy tsara hoe inona ny zavatra ratsy izay tsy tokony alainao tahaka hitanao tao na hoe inona ny zavatra tsara izay tokony ho alainao tahaka hita teo. Izany rehetrarehetra zany le hoe lesona izay nitsoahana avy amin'ilay izy daholo. Dia io tsisy hafa amin'ireny hoe manao tantara kely amin'ny ankizy ianao zany, manao ohatra ianao hitanareo nisy olona dia rehefa nandeha izy dia ohatr'izao dia avy eo rehefa vita ilay izy dia izao no nitranga dia ohatran'izany koa tsika ankizy. Rehefa manao an'izao tsika dia tokony ohatran'izao fa manjary ohatran'izao. Zay zany le hoe lesona nentinao zany le izy hoe inona ny zavatra azonao raisina avy amin'izany. Fa tsy mijanona amin'izay satria eo koa indraindray ny mahavoantsika hoe lasa manana fahalalana fotsiny tsika. Mahafantatra le izy mahafantatra ny lesona fa tsy ampy an'ilay fampiarana le izy. Fa ny fanontaniana fahatelo zany dia hoe inona indray no hampiarako an'izany androany na hoe anio. Zany hoe amin'io andro ilay hamakianao an'ilay Soratra Masina io zany misy lesona nyraisinao tao dia inona no azonao hampiarana an'izany amin'ity andro anio ity. Raha ohatra zany ilay tantara ohatra miresaka fanazavana zany ilay explication ny voalohany dia ny faharoa interprétation dia ny fahatelo application. Ilay fanazavana zany nanazava izy hoe ohatrohatr'izao dia azonao tsara ny zavatra nisoratany teo ny zavatra nivakianao teo. Dia nisy lesona nyraisinao teo hoe tena tsy mety zany ny miady. Dia inona ny hampiaranao an'izay?
de mandinika anao zany androany inona zany tokony hampiarako an'izay mety misy olona miady aminao ohatra zany toy zanao hoe ay andeha zany andefa message amina hoe andeha hiantso azy zany de andeha havana aminy satria izay no hampiarako an'le tenin'Andriamanitra ary zay le atao hoe mandinika soratra masina de ny fanatanteranao an'izay no ahatonga ny toe-panao anao ho tsara tahaka ny an'ny kristianina tany Bery de tena zay mihitsy izy ravana aza mijanona fotsiny amin'izany hoe mamaky baiboly isan'andro zany fa lasa mitovy amin'ireny mamaky boky roman sy isan-karazany reny ihany tsika na mamaky gazety raha ohatra ka tsy mandinika fa mamaky fotsiny fa tena mirosoa amina fametrahana fanontaniana averiko ihany fanontaniana 3 no tokony isesy ny amin'ny hoe fanazavana aloha inona ny ambara eto ataovy azonao tsara aveo inona ny lesona azo raisina amin'izany inona ny toetra ratsy tsy tokony alaina tahaka na toetra tsara tokony alaina tahaka de aveo inona kosa no hampiarako an'izany anio de tena mandray mihitsy ianao hoe androany zany zao no tokony ataoko mba ahatanteraka an'izay lesona nyraisiko zay eo amin'ny fiainako de izay tsika ny hoe manaiky ho tefena sy ho avozin'ny tenin'Andriamanitra sika ary zay no lakilea ny fitombona ara-panahy ahatonga antsika ho kristianina matotra tahaka ny kristianina tany Bery de mirary soa antsika rehetra ry havana ho an'Andriamanitra rirano ny voninahitra amen.